Mbola tanora. 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 Fifaliana ho anay hatrany miarabana izay manaraka an'izao fandaran'izao. Anio dia mbola misy andalo ihany ireo namaly ny fanontaniana mikasika ny hoe fanasitranana nataon'i Jesosy Kristy. Ary anio no hanomboka mpianatra indray Pasteur Raminosoa Nkajy mikasika ny hoe fanasitranana. Mialohan'izany nefa dia mbola andre tantara anankiray tsika mikasika amin'ny famelan-keloka ary koa fampianarana ray entin'ny Zoky Claude mikasika ny hoe filazantsara. Voavela eloka. Tantara no tsoahana avy tao amin'ny filazantsarany Jaona toko 9.
Tratra ianao, mbola aiza ny anjo? Tratra ianao zao, mbola aiza? Fonare tompoko. Toray mivato. Fonare tompoko. Araiky ny lalàna misesy dia tokony toram-bato mihitsy fa tena Izay mihitsy. no entinao Izay mihitsy. Andao. Ô kare. andao nao entiny ery amin'ny mpampianatra iny. Hono ary mpampianatra, tratra nay ambodiomby ty vehivavy ty a, nijangajanga ka ahoana ny hevitrao? Araky ny lalàny mosesy mantsy dia toram-bato sy tratra manao izany. Ka ahoana e? Inona no ambaranao? Inona hono ty soratany? De tsy haiko mihitsy. Antaniro anga fa ela be izy zany. Toa tsy mamaly ianao e. Izay tsy nanota taminareo no aoka hitorabato azy voalohany. Inona hono? Azonareo ve zany? Sany ve dia tsy azonareo fa tsy... Ohatray, toa ny ala tsirairay ilay fariseo, dia narahiny reto saika hitorabato, menatra angamba. Tena tsy nisy toraka tokoa mandray aza. Ka inona ntsony moa no avaly amin'izany? Samy efa nanota daholoko. Ara-vehivavy, aiza ry zareo teo? Tsy nisy nanameloka anao ve? Tsy misy tompoko. Ay, zao ary an. Za koa tsy manameloka anao. Mandehana. Ary amin'izao sisa izao dia aza manota intsony. Raha izany kosa aloha velona ny fanantenany e. Voavelana ny eloka ratsy indrindra aza. Zany mihitsy. Voavela eloka. Tantara no tsoahana avy tao amin'ny filazantsarany Jaona toko 9. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'étais perdu, errant de lieu en lieu. Lorsqu'il
m'a retrouvé. Ma vie fut complètement changée au moment où j'ai cru. Depuis ce jour, de tous les dangers, sa grâce m'a secouru. Dans mes épreuves et mes là-bas suffisante est sa grâce. Je peux toujours compter sur sa faveur à chaque, oui, à chaque heure qui passe. La, 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 la. Wow, wow. Quand nous aurons pendant 1000 ans célébrer ses louanges, nous pourrons comme un semant lui offrir tous nos hommages. Wow, wow. Faly miarabantsika rehetra, sotran'Andriamanitra mbola afaka miaraka tsika, mivavaka tsika. Andriamanitra misaotra fa afaka miara-mianatra ny teninao zay, mangataka ny fitariany fanahinao zay, mangataka ny famindramponao koa, mba tena azo tsara ny tiany teninao ambara. Ny anaran'i Jesosy, amen. Manohy ny Galatiana tsika, toko voalohany faranantsika ny hatramin'ny 9:7-5. Tamin'ny voalohany hodidina fotsiny resantsika. Dia tsika hiresaka zavatra anankiray tena ngezabe. Dia manindry ny apôstôly Paoly ny amin'ny antsoina hoe ny tena filazantsara. Ovakitsika ny teny, DM ny Baiboly amakiko azy. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika, araka ny sitrapon'Andriamanitra sady raintsika. Dia nanolo tena i Jesosy Kristy mba hamonjy antsika amin'ny fahotantsika ary hanafaka antsika amin'izao tontolo hanjakan'ny ratsy ankehitriny izao. Eny, ho azy Andriamanitra raintsika ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ny tena filazantsara, ny fiarabana ny mboan'ny apôstôly Paoly azy eo dia miresaka izy hoe ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana. Fahasoavana dia fototry ny famonjena ho antsika. Fahafahantsika manantona malalaka an'Andriamanitra ary tsy niankina tamin'ny ezaka nataontsika izany. Ny fiadanana, rehefa nanototsika, dia simba ny fifandraisana tamin'Andriamanitra very ny olombelona. Simba ny fifandraisana tamin'ny olona samy olona, ny famono ny olombelona. Simba ny fifandraisan'ny olombelona tamin'ny tenany, diso ny fijeren'ny tenany, fanamelohan-tena sy ny sisa. Dia ny fiadanana azo ny mino dia manambara fa tafaverina ilay fihavanana amin'Andriamanitra. Tafaverina ilay fihavanana amin'ny olona manodidina azy, tafaverina ilay fihavanana mino amin'ny tenany. Sitrana zany ny fahasambana nateraky ny ota eo amin'ny fiainan'ny mino. Ireo dia ny men'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy atsika, ny fahasoavana
sy ny fiadanana. Ahoana ny fomba nanomezan'Andriamanitra azy lazain'ity andininy ity? Tokana teo ambony azy fijaliana no nantanterahany Kristy ny asa mpamonjena izay nataony ho antsika. Kristy maty noho ny fahotantsika teo amin'ny azo fijaliana, izay ny resahan'ilay andininy eto. Nahatonga an' Jesosy maty dia noho ny ota anasitrana ilay fahasimbanana teraky ny ota. Fa izao koa Kristy maty teo amin'ny azo fijaliana dia nanatanteraka izay rehetra nitakiany lalàna ny amin'ny famonjenan'ny olona dia nisorona fanatitra noho ny fahotantsika mba hahazoantsika famelan-keloka, mba hahazoantsika fihavanana amin'Andriamanitra. Fa inona ny tanjon'Andriamanitra ho antsika raha nanao an'izany izy? Dia lazain'ilay andininy eo hoe hanafaka antsika amin'izao tontolo anjakany ratsy ankehitriny izao. Izay ny ilazany diema azy. Izany hoe izao tontolo izao dia eo ambany fahefan'ilay ratsy, na ny fomba fisaina, na ny fomba fihevitra, na ny fanaosina sisa. Dia izao tontolo izao homanina Andriamanitra hamarana ny zavatra rehetra izy amin'ny farany, dia hanafay sy tsara n'ilay ratsy izao tontolo izao. No hafahana amin'izany tsika, no hafahana eo ambany fahefan'ilay ratsy tsika, no hafahana koa tsika tsy ho faizin'Andriamanitra miaraka aminy any am-parana, no hafahantsika amin'ny fahotantsika ary aprisiantsika iaina fiainana kristianina ato anatin'ilay tontolo faharatsiana. Izany hoe ato anatin'izao tontolo izao tsika, na dia ratsy ary izao tontolo izao dia tsy nesorina eto tsika fa amporisiana ho fahazavana eto amin'izao tontolo izao. Inona no antony? Dia lazain'ilay andininy ihany, satria izany ny sitrapon'Andriamanitra. Ny sitrapon'Andriamanitra na hanome antsika fahasoavana, fiadanana tamin'ny alalan'ny fahafatesan'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Dia indrindra sitrapon'Andriamanitra nanafaka antsika tamin'ny fahotantsika. Sitrapon'Andriamanitra nahatonga ny Kristy ho lasa sorona teo. Sitrapon'Andriamanitra no isika tsy hiaraka homelohany amin'izao tontolo faharatsiana izao. Entina ilazany izany fa ny famonjena dia tsy nisy avy amintsika na kely ary. Ny filazantsara tsy ezaka avy amin'ny olona, tsy nisy fikasana tamin'ny inona ny kely ary fa asan'Andriamanitra. Telo izay iray, 100 isan-jato. Fehiny ny filazantsara ny tena tsindrin'ny apôstôly Paoly eto, entiny manohitra an'ireo fampianaran-diso nisy tamin'izany. Ny fototra amin'ny asa nataon'i Kristy tsy avy tamin'ny olona, tsy avy tamin'ny mino, kanefa sitrapon'Andriamanitra tanteraka ny fahatanterahany ary nanafaka ny mino teo ambany fahefan'ilay ratsy, nanafaka ny mino tsy ho faizin'Andriamanitra, nanafaka ny mino amin'ny fahotana, dia nanomezan'Andriamanitra antsika ny fahasoavana sy ny fiadanana. Inona ny fampahiraizana raisitsika? Ny zavatra mahagaga sy ny sarotra indrindra nefa nataon'Andriamanitra ho an'ny mino, zavatra impossible, dia ny fanovana ny fotsika, ny nanafahana antsika amin'ny fahotantsika, ny hanafahana antsika amin'izao tontolo ratsy izao, ny hahatonga antsika tsy homelohana, ny zavatra tena sarotra kanefa lehibe sy zava-dehibe indrindra nataon'Andriamanitra ho antsika, dia ny fototra tamin'ny sorona izay nataon'i Kristy izany. Isika izay ratsy sy maloto no lasa zanana, dia tsy misy zavatra sarotra sy mahagaga mihoatra amin'izany. Vakiantsika fotsiny ity ten'Andriamanitra ity fa mahafe ny tiantsika ambara ao anatin'izao zavatra sarotra iainantsika izao. Mety betsaka amin'ny fanontaniana, tena mbola miaraka amintsika ve Andriamanitra? Tena mahare ny vavaka ataontsika ve izy? Tena mahita ny fahoriana iainantsika ve izy? Ny fitaraina nataontsika? Fa ny tena filazantsara, tena mampahery antsika hoe ny tsara indrindra nefa nataon'Andriamanitra ao antsika, ary izao ny lazain'ny ten'Andriamanitra. Izy ilay tsy nandala ny tena zanany ka nanolotra azy ho famonjena antsika rehetra. Moa ve izy tsy hanome antsika mamaim-poana ny zavatra rehetra miaraka amin'ny zanany koa? Iza no hasaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Fahoriana ve? Sa fiafiana? Sa fanenjehana? Sa mosary? Sa fahantrana? Sa loza? Sa fahafatesana? Dia azontsika toizana io, sa Covid-19? Amin'izany rehetra izany dia tena mpandresy tanteraka isika amin'ny alalan'ilay efa tiantsika, satria mahatoky hozy ny apôstôly Paoly fa tsisy hasaraka antsika amin'ny fitiavana asehon'Andriamanitra antsika, eny na ny fahafatesana, na fiainana, na anjely, na ireo fanapahana, na ireo hery eny anabakabaka, na zavatra kehitriny dia tanisao eo daholo ny ankehitriny, na zavatra ho avy dia tanisao eo izay mety ho fanahiana zavatra rehetrarehetrika amin'ny ho avy, na zavaboary, na zavaboarinina, sy ny sisa.
dia tsisy ahasaraka antsika amin'ny fitiavana asehon'Andriamanitra antsika ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Rariny raha mamarana anazy ny apôstôly Paoly hoe ho an'Andriamanitra ny aja, ny voninahitra. Amen. Mandrakizay satria izany nataony ho antsika. Dia ahoana ary izany? Raha izay nataony antsika, dia ahoana ary ny tokony ho fiainantsika tanora ao anatin'izao zavatsarotra izao, ao aorianan'izao zavatsarotra izao. Amin'ny fiarahantsika amin'ny manaraka ifampahirezantsika indray mahakasika an'izay. Velominareo dia samy tahin'Andriamanitra. Dia makasika an'le hoe afaka mampiasa tapakazo sy ravikazo ve ny kristiana, dia nizarainay anankiroa koa izany ny anay. Afaka mampiasa ravikazo izany ny kristiana izany raha ohatra ka ampitoviana mitovy laharana amin'ny fanafody any amin'ny farmasia, hoe ohatra izany hoe ravim-boafotsy, kininina fotsy, oliva, ohatra hoe evoana rehefa voan'ny tazo, ny bois de rose, tsy haiko ny ravina karasol manasitrana kansera ozy izy, ny olona koa sotroina sy ohatran'izany. Nefa ny olana koa nefa amin'izay fotoana izay eo amin'le resaka dosage zany hoe sao dia tsy fantatra le fatran'le izy vao maika koa zany hoe mampisy aretina hafa zany raha ohatra ka amin'iren'le sotrosotroina reny. Fa tsy tokony tsy afaka mampiasa, tsy tokony hampiasa n'io resaka ravikazo tapakazo koa nefa ny kristiana raha ohatra tsy le hoe izy mitovy laharana amin'ny hoe zavatra ampiasaintsika any amin'ny farmasia ireny, fa le zavatra hoe hery ao anatiny zany no antony ampiasana anazy, hoe misy hery hafa ao ambadika hoe tsy haiko na puissance occulte sa inona, tsy haiko ny ilazana anazy.
hoe misy hery hafa hoe raha mampiasa an'ity dia midofaka ao an-trano dia manjary mampanao an'izao na tsy haiko e. Dia ohatran'izay koa zany le resaka tapakazo dia misy an'izany ohatra hoe tsy le tapakazo amin'le zavatra tsirony ao anatiny hoanina na hoe tanenina na hoe ahoana no manasitrana fa hoe ohatra hoe misy zavatra kely atao ambanin'ny ondana dia hoe malasa mpanankarena na mampiteraka ny tsy miteraka hoe misy hery hafa mihitsy zany inona ao anatin'ireny zavatra ireny fa tsy le hoe izy mitovy laharana amin'ny fanafody any amin'ny farmasia dia tena mila mitandrina koa zany fa tsy tokony ampiasa an'izay ny kristiana. Izay zany ny hitanay tatsy amin'ny gropy ampovoany azy. Nenay le fantaniana voalohany efa voavaly teo daholo. Fomba nanasitrana Jesosy tao amin'ny filasan-tsara, ny teny izy maniraka baiko fanaratsy izy hoe mivoa, namoaka demonisy tamin'ilay demoniaka mona, nanao fety izy nanasitrana jamba, dia ny akanjony koa le nkasian'ilay vehivavy narary nametaka ny sofony malikô izy, nanendry ny tanana izy tamin'ny nanasitrana ny rafozam-bavy Petera, dia nanendry maso koa izy tamina jamba tao Matthieu 5. Dia le fantaniana faharoa tovitovy amin'izay ihany hoe azo atao mampiasa le tapakazo sy mitanka ravikazo ireny ohatrany hoe vidy fanafody any amin'ny farmasia ihany fa eny an-tsena fotsiny vidiana le izy. Fa raha ohatra hoe makany amin'ny piskidy na ohatra izany le nitenenina rehetra teo iny tsy mety. Dia izay. Zahay moa zany le gropy avy ato mitovy tamin'le rehetrarehetra teo ihany koa no nisoratanay tato hoe Jesosy nampihiratra ny jamba, nampitsangana amin'ny malemy, nampiasa le fotaka sy ny rano sy le voalaza rehetra teo. Dia ny amin'le faharoa koa moa zany amin'le hoe ravikazo. Raha ohatra ka tsy ampiasaina ohatran'le fanafody any amin'ny farmasia koa le izy zany dia mety aminay amin'le foto-kevitra nataonay an'le izy zany. Fa raha hoe ataonao ohatran'ny hoe Andriamanitra le izy dia tsy mety zany le izy. Ohatra hoe kinenim-potsy, manasitrana tazo, mikatra fay, manala fanaintainana, ohatran'izay zany. Dia ohatran'le hoe Jesosy koa vao miteny izy zany hoe mampiasa resaka finoana, mampiasa le tseny, le hery, le fahefanao aminy dia afaka manasitrana mara ireny koa izy. Dia ohatr'izay koa izany tompoko nenay. Kufanini fiana kwe falasa nulirani nyutaku sasa nifano puni zaina tokwa chamizai
ohatra amin'izay tsika hoe inona ary ny lazain'ny baiboly momba ny fanasitranana. Mazava ho azy moa fa somary fitipitinina ihany le hevitra fa tsy tena afaka miditra atsiprieny be akorintsika. Atombontsika izy izay hita tao amin'ny testamenta taloha. Misy fanasitranana be dehibe hita ao amin'ny testamenta taloha. Tsy apetrako ny andininy fa lazaiko fotsiny hoe izao ohatra Miriam izay boka rehefa avy nanohitra ny Mosesy dia nisitranana. Ny zanak'ilay mpitondra tena tao Zarefata izay nandehanan'i Elia narary mihitsy moa dia maty mihitsy ilay zaza. Ohatr'izay koa ny zanak'ilay Sonimita narary andobe dia avy eo dia maty. Namana Sirianina izay teo amin'ny izay boka dia nisitranana. Ezekia efa notonononareo teo sisa misy betsaka zany ao amin'ny testamenta taloha izay hita reo hoe Andriamanitra nanasitrana olona. Dia fomba isan-karazany koa no nanaovan'Andriamanitra ireny fanasitranany ireny. Ohatra zao namana nasiana hoe nandro, zany ianao dia miroboy impito ao amin'ny olon'ny Jordana. Ezekia mpanjaka faharoa resahanareo teo nasiana naka apempana viavy izy, nasaina Isaia mpaminany naka apempana viavy dia napetraka teo amin'ilay fery, izay no nanasitranana azy. Misy moa le maty dia hoe natory teo amin'ilay zazalahy Elia sy Elisa, misy fomba maromaro koa zany tao amin'ny testamenta taloha izay nanehoana izay fanasitranan'Andriamanitra izay. Dia tamin'ny andron'ny Jesosy Kristy teto ambonin'ny tany, be dia be ny fanasitranana voatantara ao amin'ny filazantsara. Ary saika ny ray apadimy ny filazantsara dia mitantara fanasitranana nataon'i Jesosy Kristy. Nisy tamin'ireny olona manokana ny sitrana, nisy 420 izy. Nisy fanasitranana ataoko hoe faobe, misy an'ileo boka folahy teo amin'ny Jesosy Kristy dia nitarana taminy dia aveo ndala miseho ampisorona. Dia rehefa nanontena mpandianana izy folahy dia nanahoana daholo? Sitrana daholo. Nisy fananganana amin'ny maty anankitelo. Zanak'ilay mpitondra tena taonaina, ny zanaka vavin'ny Jairo dia Lazarosy. Reo zany tena maty mihitsy no natsangana amin'ny. Dia voalaza tokoa imbetsaka raha marina amin'ny impito, Matthieu 7:20, Matthieu 7:5-7, Matthieu 2:20-5, Matthieu 4:20-9, ny Luka 4:4-7, Luka 4:9-7, dia Luka 7:1-11. Reo andininy reo samy milaza daholo fa Jesosy dia nanasitrana ny aretina sy ny rofy rehetra. Tena be dehibe mihitsy zany ny reprofo. Iny moa iketsika hoe tena zay tokoa Jesosy Kristy. Betsaka andreo fitantarana amin'ny filazantsara milaza an'izay fanasitranana nataon'i Jesosy Kristy izay. Reo aretina nefa izay resahan'ny filazantsara fanasitran'i Jesosy dia saika reo aretina atao hoe tsy nahita-panafana mihitsy. Ohatra amin'izany ny fahajambana tamin'ny andro tsisy afaka nanasitrana jamba zany. Ohatra amin'izany ny marenina, ny mona, vokoka dia déformation ny colonne vertébrale, dia tsy mahatonga le olona tsy afaka nitraka intsony. Paralysis, le olona tsy afa mihetsika intsony, tanysainareo teo ilay izy. Ny abokana, tsisy fomba fanasitranana miboka zany tamin'ny taloha fa dia tonga dia efa hoe rehefa boka ianao dia atokana ianao zany dia tsy mifampiraharaha amin'ny miaraka amin'ny fiarahamonina intsony dia any ianao zany mandra-pahafatinao. Dia vehivavy mandeha ratsy mijanona. Ilay lehilahy izay many rano, zany hoe manangona rano ny vatany. Reny rehetrarehetra reny zany dia aretina tsy nahitana fanafana, dia eo moa zany ny hoe fahafatesana maty mihitsy. Tsy nahitana fanafana zany fa tena fa hoe zay ny amin'ilay olona, tsisy fanafodiny intsony. Fa nentina teo amin'ny Jesosy reny dia nositran'ny Jesosy. Milaza ilay toetoetra ny fanasitranana nataon'ny tompontsika zany eto
olontsika hoe betsaka ny olona ansotrany ary reo olona ansotrany reo avy tamin'ny aretina zay tena tsy nahitam-panafana intsony. Ao anatin'ilay toetoetra nyreo fanasitranana nataony Jesosy Kristy koa dia ndraindray vokatry ny finoan'ilay marary ny fanasitranana. Ahoana ho sisy Jesosy matetika finoanao no nahavonjy anao na nahasitrana anao. Lay teny hoe voavonja misy naoty kely ery ambany na nahasitrana na voavonjy. Imbetsaka ny misy an'izay. Tsy zay. Imbetsaka io zay mandany aminao fa lehibe ny finoanao dia mandana modeny an-tranonao, mandana fa tsy izay foana koa nefa no nitranga. Tsy hoe le olona tena nino dia sitrana izy. Fa misy ohatra maromaro zay tsy voaresaka mihitsy ny finoan'le olona fa finoana olona hafa. Ohatra lay vehivavy tany amin'ny faritra Tiro sy Sidona zay nampahorian'ny demoniny zanany. Dia izy nitarana tamin'i Jesosy Kristy dia Jesosy moa teny aminy hoe tsy mety raha maka ny mofon'ny zaza izy dia manome azy ho an'ny ambokely. Dia hono izy ilay vehivavy marina izany tompo kanefa na ny ambokely aza dia mba mihinana izay sombotsombony latsaka avy amin'ny latabatry ny tompony. Toy izy raha vehivavy lehibe ny finoanao dana modi fasitrana ny zanakao. Zany hoe le zaza zany amin'io tsy teo. Reo namana, finoan'ireo namana indray. Nisy an'ireo lanja paralitika anankiray efatra amin'ny rahalahy izy tsisy nahafahana niditra teo amin'ny Jesosy mihitsiny dia inona nataony? Niakatra tany ambony izy dia nanesorany ny tafo dia nampidinina avy teo ilay marary teo anatrehan'i Jesosy. Dia Jesosy hoe anatin'ny tsoratra masiny hoe ary raha nahita ny finoan'ireo, izany hoe tsy ny finoan'ilay marary no resahany fa ny finoan'ireo izay nitondra azy Jesosy dia niteny hoe matokea voavelan'ny elikao. Ny finoan'ilay ray
le dadan'le zaza zany zao nataoko fahadimandiny fa efapolo ny finoan'lay mpampiasa le mpanompon'lay kapteny rehefa naradina keo am' jesosy kristy izy a dia nyteny hoe za tsy miendrika izay diranao ambany tafitraniko fa mitenena fotsiny ihany dia hositrany ankizy lahako izy dia tena miaiky mihitsy jesosy kristy tsy mbola nahita fotoana lehibe toy izany na dia tamin'ny israely azy dia zay nahasitrana an'lay marary dia eto zany tsika mila mijery tsara satria misy manko ny olona mitahaky hoe mila mino ianao zay vao sitrana dia rehefa tsy sitrana le olona dia ozy izy hoe aika ianao tsy nino ye tandremo fa tsy voatery izay foana ny fanasitranan'i jesosy kristy tsy voatery hoe finoan'lay marary fa nisy koa finoan'olona hafa reny namana ray mpampiasa zay natonga ny kristy nanatao an'ilay fanasitranana mbola hojerevantsika moa fa rehefa miditra any amin'ny jakoba toko 5 tsika dia misy resahana koa ny amin'izay sono Cristi, faze sono Messi, sana kaja manisha. Inua, faze sono tomboko, faze sono pamunze kyo, lane solo eluka. Inua, faze sono Cristi, faze sono Messi, sana kaja manisha. Inua, faze sono tompoko, faze sono. Sotranao nanaraka amin'ny fandaharana soratsika koa pasteur Raminsoenikaja izay nitondra ny fandaharana teto. Raha manana fanontaniana na zavatra mbara aminy ianao dia afaka miantso azy amin'ny 034 02 076 02 mandra-pionindray ary tompony hitahanao lalandava. Mbola tanora. 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 Mbola tanora.